Anio Alahady fahavalon'ny volana Jona taona 2024. Alahady ankalazana ny Pentecote, mpankahiery sy mpanazava ary mpampiavana ny Fanahy Masina. Evanjely masina nosoratani masina Joany nalaina tao amin'ny toko 412, ny andininy 512 hatramin'ny 440, toizana ao amin'ny andininy 720 tapany faharoa hatramin'ny 440. Ny Fanahy Masina no hampianatra anareo ny zavatra rehetra. Tamin'izany andro izany, i Jesoa nilaza tamin'ny mpianany hoe, raha tian'ny ianareo dia hitandrina ny didiko, Ary Izaho kosa hangataka amin'ny Ray, ka homeny Mpanafaka alahelo hafa ianareo mba hitoetra ao aminareo mandrakizay. Raha misy tian'ny dia hitandrina ny teniko izy, ka ho tian'ny raiko, ary ankao amin'ny Izahay ka onona ao aminy. Fa izay tsy tian'ny kosa dia tsy mba mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny Ray izay nanirakahy. Voalazako taminareo izany raha mbola mitoetra eto aminareo aho, fa ny Mpanafaka alahelo dia ny Fanahy Masina izay hirahin'ny Ray amin'ny anarako no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra nolazaiko taminareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.